Test, 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 test micro. 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 Test, 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 test. Test, test, test micro. Test, test micro. Test, 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 test micro. Test, test. Miaraba antsika indray ary. Ohatran'ny isan'andro miaraba antsika rehetra. Mialatsy indrindra aloha amin'ny fahatarana satria misy olana kely teknika antsika teo dia mbola nandamindamina kely an'izay zany zao teo. Ok, miaraba antsika rehetra ny namana rehetra sy izay mpanaraka ny tutontsika ezahina isan-kerinandro moa zany. Vetivety vetivety ia ndao fa efa rétabli zao ny olana teknika tsika rehetra. Ty zavatra ty manko nataoko direct de lasa hita eto daholo ny problème rehetra fa zay fa efa vonona zany tsika zao anomboka. D'accord, efa tara 20 minutes sahady tsika zany zay ok. Dawary.
Araky ny hitanareo eto zany a nanomana kely chaine tsotsotra kely aho anareo a ho antsika rehetra moa zany mino fa tsy de tena misy zavatra fasarotana zao fa tonga de hoe misy trampoline kely misy pente zany eto afaka hiakarany de tokony hoe ety ambony aty zany izy no ataontsika hoe arrivé. Ny zavatra ianarantsika manko a de ny introduction na animation ho an'ny maya, tsy hoe introduction na animation fa introduction ny maya, zany hoe ho an'izay mieritreritra ny anao na efa manomboka na efa mahay moa zany zay tianao animation anaty maya zany de mety hoe atorotoroka eto daholo zay zavatra mety hoe ilaina rehetra fa ny akamaroany ny tuto zany hoe ny fampianarana ny basique ny maya tsy maya moa zany fa fampianarana ny principe d'animation rehetra de mino fa hitanareo sur YouTube sy ohatrohatr'izany le izy fa ito ngamba no ezahako asiana resaka kely ty zany no afaka lazaiko zany momba nyity resaka animation anatin'ny maya, zay zany no korontsika androany. Donc ho an'izay mieritreritra hoe hianatra principe n'animation sy ohatrohatr'izany zany de tsara aloha tonga de mifeuilleter sur internet fa be de be ny cours any de sinon koa nasiko ao anaty lien n'ity vidéo ty zany misy lien eo ambany eo ahitanareo ny principe d'animation zay résumé na bande artiste 2D ndray le izy fa nazanajany principe d'animation mitovy foana na 3D io na 2D io fa lay mety hoe style angamba no mety hoe mahasamihafa anazy. Ny matetika moa ka ahitana hoe fampiasana be indrindra zany ho an'ilay principe d'animation de any amin'ny resaka film d'animation, zany hoe hitanareo zany ny tout ce qui est resaka squash and stretch, ny anticipation, ny space sy ohatrohatrohatr'izany zany de de tsara anareo mijery andreny andrasonga zao ohatra hoe misy anankiray zao araky lay teneniko teo ao amin'ny jereo ny lien ny ty vidéo ty fa misy an'ilay ty zao misy hoe principe d'animation intéressant be ny anazy de io koa tsy hoe anarana ady firy zany ny théorie fa mipratika ny tena zava-dehibe de be de be ny zavatra ampianariny ao ny resaka hatramin'ny settina ny environnement sy ohatrohatr'izany tafiditra anaty principe daholo de misy amizay moa zany jerevinareo fa intéressant be ny asa de izy ty raha tsy diso miainga à partir amin'ny boky resaka ty zao Frank Thomas sy Holly Johnson ty miainga à partir an'io zany zareo tamin'ity formation ty de ny résumé le izy de nataonao en vidéo de 20 minutes e ny zavatra nalefako miaraka amin'ity vidéo ty ihany koa de ho an'ireo tia manao exercice ka ohatra hoe tsy manana Rigg anazy manokana zany de bien sûr mandany fotoana sy ohatrohatr'izany fa ato amin'ity site ty nareo misy Rigg be de be gratuit ato zay ahafahanareo miliba tsara mihitsiny ato zany hitanareo an'ny miles tamin'ny spider-verse de misy kely be de be ao gratuit daholo reto tapany ambony rehetra reto rehefa mandeha miscroll atsika de ao ambany eo lasa misy version payant manomboketsa zao le version payant tsy de tena manova zavatra amin'ny principe zany fa zava-dehibe fotsiny hoe mba misy zavatra ahafahana manao exercice nareo to zao misy rigna lion to ny misy rigna olona miaraka amin'ny kitapo andamosiny ty ndray raha ohatra hoe tianao ty animation na zavatra somary matavitavy fatita zany de sinon koa misy animal misy ny réaliste misy ny cartoon inona koa ny ankoatran'izay inona koa manaraka ato misy ny personnage misy monstre misy ny robot misy karazany be de be ato io efa alefako anatin'ny lien ty vidéo ty lay ino ty ato amin'ny commentaire ty vidéo ty lay lien donc raha ohatra hoe tsy te hijery zay nareo de tonga de anatin'ny animationmethode.com ok ndao fa anomboka an'ilay izy tsika araky ny teneko anareo tao mahano ianarantsika fa tsy de tena hoe lay principe d'animation loatra ndraso sady
vérifier ihany sao voatapaka tampoka sao de tapaka tampoka ilay direct araky ny ok awary yo ny maya aso manana ny interface standardny izy zany par défaut zany maya manao ohatry zao bon tsisy ty fa atoato de résumé kely fotsiny ato ny outliner zany hoe ny listen'ny objet eo ambony chaine iny ahitanareo anazy moa zany miaraka amin'ny hiérarchieny hoe ty anatin'ny dossier-ny ihany na ihany parenté-ny ohatratra zao ty zany ato de ato ny outil de navigation rehetra scale rotate sy rehetra zany de ato ambany ato ny fanasarana ny écran hoe asina ka mizarina kevitra ve izy ho an'ny perspective sy ho an'ny orthographique raso vetivety ya efa tafiverinatsika enganeka mandeha tsara ny muzika ny voany aminareo any fa loza raha menimeny atao adiny ray nefa kay tsy mivoaka le feo any ndra sady verifieko ihany ya efa tafiverinatsika enganeka mandeha tsara ny muzika ny voany aminareo any fa loza raha menimeny atao adiny ray nefa kay tsy mivoaka le feo any ndra sady verifieko ihany ok fa mety izy zany zao d'accord ok ok de toy izako ihany ato ambony ny resaka fonctionnalité rehetra ilainareo ho an'ny Rigg sy ohatrany anglais moa zany ny anglais misy ny fixe misy ny moteur de rendu misy ny marche sy ohatrany iny ngamba tsy de tena asiko resaka be iny narakaraky an'izay misy ny reto ino zany anglais moa zany anglais sady menu ety ambony ety zany zay mety mivoova arakaraky nylay module ataonareo le module tiako tenenina zany le module tiako tenenina zany hoe ty zany zao raha jerenareo de ozy izy hoe mesh tool mesh display sy ohatrany zany ireto lay ino moa hoan'ny modélisation zany ty module ny modélisation ty lasa de averiko am'laony tsara fa lasa mikorotana zany hoe ato zany mahita ty anglais kely ty nareo matetika ho an'ilay logiciel taterina zany everiny fa hoe fa hainao zany le izy de lasa nafeniny zany hoe naveriny mode général ohatry zao le zany hoe fa tsy ohatsony le anglais zany zao fa ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia mampiasa averina ato amin'ity standard ty zany le izy de lasa miapparaître ty anglais kely ty de ty anglais kely ty zany ilay module arakaraky ny ataonareo hoe anao modélisation zany nareo de normalement zany reto zany no ataony en priorité zany reto no avoakany eto zany hoe accessible foana zany ny outil ana Rigg sy ohatratra zany fa mila manandra anareo sur maya hoe espace de reo izy zany reo ty zany zao ny ohatrany reto anarana standard zany hoe manomboka eo amin'ny file katramin'ny display ngam zay resy diso display de windows katreto de ny cache sy ny antivirus ny korota zany manomboka eto ndray iny fa ireto ampovoany reto zany no solosoloiny zany hoe tsy ndraindray zany mody hoe mesh nataonao de tapitapoka eo ambany hoe lasa mety hoe skeleton ny ahitantsika zay zavatra zay avadikitsika zany zao ohatra hoe Rigg izy de jereo fa lasa niova ndray ny eto ka ny anglais manomboka eo amin'ny file katramin'ny windows zany mijanona teo ihany fa reto ndray lasa niova reto lasa misy hoe skeleton skin nanjavona am'zay ndray le mesh sy ohatrohatry zay teo
de ainsi de suite raha ohatra avadikinao animation de lasa mivadika caisse ohatr'izay ny eto ambony fa tsisy an'ilay teo lotsony de ainsi de suite miova fixe nareo miova renderine sy ny karazany de lasa miova par rapport am'izay ny onglet eto ambony eto ny raccourci ihany koa F2 manomboka amin'ny F2 zany zao modélisation F3 ny Rigg F4 ny animation de F5 ny FX ainsi de suite azonareo tiako tenena zany hoe de sinon ny ataontsika androany animation donc ataontsika an'izay aloha narakaraky an'izay koa rehefa ohatra naverintsika an'ilay modéline standard lay izy de lasa misy zavatra tsy eto tokony anankitelo zany eto raha ny tokony ho izy bon na zany na tsy zany ty modéline tolokety ty tsy ilayntsika satria animation no ataontsika donc na zany tsika tonga de misafidy lay onglet animation directement zany de izy am'izay mandahatra anazy hoe raha ohatra animation izy ny ataonao de reto daholo zany laza aloha atao lasa misy UV non tsy mbola par défaut zany reset current voilà de rehefa ohatra animation zany ilainao de lasa organisenao ohatrohatro zany le interface ny tsara moa zany hoe amin'ny 3D zany tsara foana manana double écran so ohatr'izay mba manamora ny fiainanao fa raha ohatra hoe 1080 ny résolution écran anao de ohatra anao animation anao nefa le curve hitanao hoe mila détail kokoa zany de manomboka mietery lay interface fiasanao ato zany lasa ohatrany hoe lasa miafimiafy kely zany anao fa raha za zao manao an'io de esoriko oy zaza aloha esorina mihitsy ty onglet ty de apetraka any am'ilay écran ny ino ty ny courbe d'animation zany de apetraka any amin'ny écran faharoa fa miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay manko io de narakaraky an'izay koa ny onglet zany rehefa cliquenao izy de afaka miafina sy mipotra zany mba am'izay mba tsy miencombrer interface de inona koa narakaraky an'izay koa ndraha sady vérifier any misy zavatra misy clé d'animation any ambadibadika any voilà ok aza hadino manao contrôle S indrindrindrindra miaraka am'izao hitraketraky ny jirama zao mila manao réflexe foana tsika hoe misavy projet ok toizatsika ny anahy fanaovako anazy ataoko ato amin'ny général ato de za no miezaka mandamindamina interface hoe ty ilaiko ry tsy ilaiko sy ohatr'zany raha ohatra ka intéressé nareo par rapport am'izay de rehefa ohatra ka mitape espace nareo maya de misy an'ity ohatra ny forme X ty zany ohatrany hoe Paul moa fanaovana zalana azy ohatra hoe Paul moa zany non 4 points cardinaux zany zany hoe ty zany nord sud est ouest sy ny korontany fa raha ohatra hoe atao amin'ny sud ato zany nareo micliquer souris zany hoe ty zany zao le milieu l'izy de atao ambany ato nareo micliquer souris sur le vide zany de lasa misy an'ireto atao hoe hypergraphe render view sy ohatr'izany bref iny ngamba somary un peu avancé iny fa tsy de hiresaka be momba an'iny tsika fa ho anazy zany par rapport am'izay zany ana nanaovako anazy bon ok raha ohatra hoe ino am'zany zao 7 non tena zava ty ilaina le 7 oh zay le olana reset ok graph editor dropsheet hypershade render view indray zany zavatra ataoko zany render view ok set nahira ny tony direct atony zalahy za ihany nanimba ny interfaceko outliner ok tsy ilaina iny de outliner mbola tsy ilaina render view hypershade ina foany ty graph non eto am'izay zany le antsoina hoe sady mipira zao raha manao nouveau projet de mbola miverina ihany le izy ay hypergraph non tony amin'ny Rigg tony tsy de fampiasa file panel perspective mba tsy hanahirana tony oka ihany ok de inona koa ny anisan'ny zavatra ilayntsika amin'ny animation de ny
ty channel box ty de ny attribut editor modeline zany kosa ngamba tsisy ilantsika an'zany. Ok, ataontsika hoe zao ny interface anaovantsika anazy anaovantsika an'ilay projet ny resaka courbe afaka araikitsika eto ambany aiza ao. Ok, mbola tsy anazavantelo. Ok, de zany hoe ohatra hoe misy objet zany nareo hoe objet efa rigué ty modèle 3D ty nalaiko tao anatin'ilay tao anatin'ilay site natorokonareo voateo. Donc zao izy ohatrany poupée kely, poupée tsaikotsaiky teo. De rehefa misélectionner an'le contrôleur nareo de vérifier fa tsy nandray zany tonga de efa asian'ilay olona nanao Rigg zany asiany zavatra miaraka am'le izy. Donc familiariseo tsara mihitsy fa tsy nandray misy fonctionnalité kely mahafinaritra toy ny resaka scale zao hoe mahafinaritra kely zany hoe raha tiana ohatrany hoe truc géant kely zany le izy de mety. Raha par rapport am'ty normalement izy ty tokony indépendant izy zao afaka misaraka le zany de raha ohatra hoe tsy tianareo atao rambo zany ty fa peut-être raha ohatra hoe un peu de localisation ato de efa mety andramatsika ary hoe ohatra ataontsika somary tsy haiko, bref ty indépendant ty tsisy idirany korontsika zany fa remarqueko fotsiny. De ty zany ilay route ty zany zany hoe lay contrôleur farany ambony indrindra zany zao ty. Raha ny tsara aloha zany raha ohatra ka hoe tsy misy déplacement be zany lay personnage de tsara io ataontsika hoe place anankiray ihany fa bon samy manana ny filiana tsirairay manko satria koa zao ato ambany ato mbola misy an'ilay zanany anankiray hafa koa zany zao ty peut-être raha hoe à partir an'ity tsika nanao anazy version misaoty de à partir an'ity ny déplacement avant et arrière ohatra fa on va voir. De inona koa ankoatran'izay ny attribut editor ndray raha ohatra ka tsy zatra anito mampiasa channel box nareo de ato izy mety hoe milamindamina kokoa fampiasana anazy. Ty monko zany zao tsy de tena misy hoe fonctionnalité ohatrany ahoana izy ka hoe mila clé d'animation avy ato fa normalement ato amin'ny channel box ato daholo anazy ny contrôleur raha ohatra ka misy zavatra mitity anareo. Vérifientsika aloha le izy sao de misy fonctionnalité intéressant napetrakin'ilay olona sao de misy hoe switch entre na IKFK ok. Na za koa tsy mbola nampiasa an'ity Rigg ty mihitsy fa vao zao mihitsy zao vao manao test anazy de sinon koa tsika danja be raha hanao improvisation. Ok, eto ny contrôleur ny leva squash. Ok, squat and stretch. Ok, mahafinaritra. Anisan'ny zavatra hitako hoe important fotsiny par rapport amin'ny resaka squat and stretch matetika lasa miova le volume an'le mèche, le volume tiako tenena zany hoe raha ohatra zao ohatra hoe boule na 1 litre zany zao ty rehefa manao stretch izy na squat izy de tokony 1 litre foana le izy zany ohatrany hoe consistance angamba tsy haiko le fitenany zany. Bref za manko plutôt zavatra théorie be zany fa rehefa tena manao an'le izy ianareo de hitanareo ihany. De sinon chaine antsika tonga de tsotra be tsy de tena hoe asiako tsy asiana épreuve be zao tonga de atao tsotsotra izy. De ok, ny inona koa fonctionnalité ilaintsika ankoatran'izay ny aty ambony aty misy zavatra kely be de be fa normalement aloha zany tsika tsy de mampiasa sauf ito back simulation ito raha de play blast tsy mila, insertion audio ilaina, ty motion trail ty koa ilaina ato ty ghost editor ty tsara be fa franchement za aloha tsy mbola nampiasa an'io, fatapatatra fotsiny ny asany efa nanao test kely 5 minutes fa bon aleoko ihany aloha ty mba plus intuitif na peut-être hoe fluidité an'le ordi ngamba zany resaka zany. De sinon koa resaka déformeur na ataontsika hoe anaty animation ary tsika mbola mila mampiasa déformeur foana fa anarany moa zay manatsaratsara kokoa zany iny zany lafika moa zany.
de ny mahasa sy ny korotany bon resaka météo motion graphique sy ohatr'izany toy ny contrainte toy ny ilaintsika koa toy na de ataontsika hoe efa ty anaty animation ary tsika. Okay. Ny anisan'ny zavatra basika indrindra zany dia ilay timeline eto ambany. Raha araky ny jerentsika zao zany zao misy eto hoe 1 de 48. Ny zavatra teneniny zany zao hoe ny limite farafahalavan'ilay timeline aseho zany de 1 jusqu'à 48 zany hoe rehefa manao animation anao ka tianao iboucle le izy de eo amin'ny 48 izy no miboucle. Zany hoe possible mety hoe 120 zao ohatra le izy fa 548 ihany miaffiché eto de ny miregle an'izay anankiray zay ndray de hito. Zany hoe ty zany longueur totale an'ilay timeline zany hoe 1 jusqu'à 120 de ny longueur an'ilay animation hitanao maso zany zao de 48 frame. Raha antsika zany zao ataontsika plat io de tsy manao boucle io fa mitohy makany mandrapatonga any amin'ny 120. Donc vérifieo tsara mihitsy le izy hoe séquence ana filmage no ataonao de vérifieo tsara hoe mijanona katreto amin'ny 48 le izy fa tsy hoe nareo mitratra hoe mety hoe eto zany zao ohatra ny farany nefa le izy ke misy 200 frame ke ao ambadika ny truc io. Donc zay aloha anisany tsara jerena voalohany indrindra. Manarakarak'izay ito ligne mangamanga ito clé phare koa misy any ohatra mangamanga io zany plutôt izy io raha tsy diso nanomboka tamin'ny maya 2020 efa tsy mandeha playback tsony zany ny moa ny animation zany fa nasiana an'io ligne mangamanga satria tsy indraindray hafa le vitesse d'animation hitanao anatin'ny écran sy rehefa manao play blast anao de samy hafa le izy. De ezahana zany hoe tsy mila mandalo play blast anao zany de fa hitanao en temps réel hoe oay tena fluide tsara zany animation ko zany hoe tara loatra ohatrohatr'izany. Donc mba evitevana le manao play blast isaky 5 minutes zany ty nanaovany zareo an'ity cache ty de ny miactiver anazy ito misy hoe cache. Raha manao animation zao tsika zany zao manao setting animation tsika ka ataontsika play tsy misy le cache de possible mety ralentir le izy. Zany hoe tsy ho exact zany le affichage ao anatin'ny lasa sady avisentsika ny aiza frame rate de tsy ho exact zany le izy jerenareo tsara ohatrany hoe tsy indraindray 0, quelque de sinao eto zao mbola tsisy animation mo ihany koa ny objet tsika tena mbola maivana tena zavatra maivana be de du coup mbola vitany aloha hatreto ny 25 fps fa un certain moment io lasa ino ty miralentir izy lasa 10 fps de forceny amin'iny 10 fps iny vitesse de lecture ato. Somary technique be daholo zavatra teneniko zany fa raha misy zavatra tsy azo de mametra fanontaniana. De inona koa play blast, resaka play blast atsika eto. Play blast zany de lay visualisation an'ny zavatra ao anaty scène anao zany ohatra hoe bon anao essai anankiray zao tsika raha ohatra hoe tsy tiako zany zao izy ohatra hoe anatin'ny ty timeline ty zany izy no anatin'ny viewport zany izy no mandeha le animation de afaka manao setting tsotsotra tsika ohatra hoe maka caméra zao asiko lasa aloha mbola ho atoroko daholo zany fa atoroko tsotsotra fotsiny le izy. Bon misy an'iny ay moa ny atsika kay moa étape. Okay. Reny aloha aza mbola raharahiana fa azavaintsika tsara izy rehefa aveo. De nanao animation ana caméra zany zao tsika iny ohatra de tiako iny zavatra iny zany enregistreko satria vao iny fa manova zavatra zany de efa tsy enregistré tsony zavatra io. Le tiako tena zany hoe ohatra hoe nanao animation anankiray zany za ohatra de te hanao comparaison hoe tsara ve zay sa avadiko avatsy ambadika atsy indray le izy de ny fikako ataoko play blast izy de lasa mahazo anito tsika, lasa misy anito animation zany afaka enregistrena na disque de entinao anaovana comparaison hoe iza ny tsara iny sa le ovaiko anankiray vaovao ndray ohatra hoe delete ndray ohatra hoe de peut-être hoe ataoko ohatran'izao ndray ohatra lay animation ohatra tsy haiko za ataoko fatana fotsiny izy de comme d'habitude mbola par étape ny animation antsika donc ok de lasa ty zany zao lay animation faharoa. Ok de ataoko play blast iny asary lay play blast
de mipotra atao côté ato zany zao andeha le animation voalohany de iny le faharoa de eto zany manao comparaison izy zao tsaratsara kokoa ohatra zay zany ny asan'ilay play blast de ny avantage aminazy koa zany tsy miraikitra izy jerenao tsara ratsy lasa misy hoe 19 fps zao le izy zany hoe soit zany lay résultat ny sary mipotra ty zany no ino mety no ralenti na misy frame maty ao anatin'le izy bref ok mba ahafahanareo misafidy ty araiky ty zao 24 fps donc yeah ok donc zay ny asan'ilay play blast azadino ny timeline de miaraka amin'ny cache manao cache an'ilay animation sur timeline zare tonga de fluide tsara satria natao mise en cache lay animation de akoatran'izay koa alohan'ny zava-drehetra zany aranisy moa zany ho an'ny olona manombolomboka ny resaka animation de misy réglage vitsivitsy anaty préférence mila jerena zay teneko hoe en fait tsy formation ana principe d'animation no ataontsika fa manoro anareo ny fonctionnalité rehetra ilaina amin'ny animation atao anaty maya zany zao ok atombokitsika amin'ny aty ambony nanana display tsy de olana ok arba setine ok ty aloha réglage voalohany resaka scale bon mety tsy de tena hoe ilayntsika izy fa eo amin'ny resaka degré iny sûrement mety ilaina fa normalement par défaut aloha tsy tokony misy manova olona zany lasa navadiky ny radian izy fa presque degré foana ny ampiasain'ny olona de donc zay zany azadino tsy haiko hoe ny up ny y ny ambony de rehefa eo centimètre la mesure ataonareo ato zany hoe ty raha ohatra hoe ty zany misy hoe scale 13 point quelque ty zany zao de indikan'io hoe 13 centimètre 13 centimètre ny échelle n'ty objet ty zany zao échelle en y zany 13 centimètre de le ilay angular degrés ty zany lay angle de rotation raha ohatra hoe ahoditsika zany zao ty de misy an'ty hoe rotate x ty de fantatra hoe 26 degré zany izy zany zao zay ny ty tenena amin'io donc reny zany mila vérifier ny voalohany y centimètre de degré de après an'izay koa animation ok eto aloha afaka mi-check avy aty amin'ny voalohany tonga de checkenareo le autoke zany hoe ninino zany zavatra hovaiko anaty saina de tonga de enregistré automatiquement fa tsy mila mitape clé d'animation za lay clé d'animation tiako tenenina de ohatra hoe anomboka anao animation ty zany za zao vao anomboka izy de sélectionneko hoe ikisaka amin'ny axe ny z zany zao izy de au début izy ataoko clic droite de zay hoe ok selected de arosoko izy après wow lasa aloha caméra ok zay désactiver de ny désactiver ny clé d'animation tsy hoe supre raha va supprimer nareo tonga de le caméra mihitsy vao supre am'zao fa ozonareo hoe break connection ito zany zao de lasa tsy misy animation mihitsy ilay objet sélectionné nareo tonga de efa nifafa zany zao lay clé d'animation de narakaraky n'izay ya rehefa misélectionné le objet nareo de araka nataontsika teo sélectionnena lay valeur moa zany lay valeur iova de natao clic droite de hoe ok selected de afaka ovainareo ohatra hoe bon au bout de 12 frame ohatra lasa miroso eto ilay objet ohatra ohatra faraha za fanaovako anazy zany zao les valeurs mikisaka iny no ataoko amin'ty route ty fa ilay atao anatiny no misy an'ilay hoe misaoty ouais lolo alefatsika tsy moramora manjary lasa mafy be de raha remarquenareo tonga de mipop le izy tonga de avy aty zany izy de lasa tonga de mipotra tapoka teto fa tsisy transition fananiko mihitsy iny réglage nataoko iny ary zay koa anisan'ny zavatra ho atoroko anareo raha mijery zao tsika anatin'ny graphe editor ato shift alt clic droite zany manangeza sy manankely anazy tsara iny rehefa ao anatin'ny mitolo anazy mitsy nareo vao mahita an'le izy raha jerena zao ohatra ny ala veto amin'ty point anankiray ty zany zao ilay objet de tonga de mipotra tapoka eto amin'ty point manaraka ty fa ny tsara izy ho an'ilay rehefa vita zany de atao ohatrohatro zao reto ndray le théorieny hoe izy in izy out sy ohatrohatro zany mety tsy de tena ho resahantsika be reny
Fa nanaovako anazy zany zao ny réglage nataoko par défaut dia nataoko an'ilay tsotra ty zany satria matetika ilay réglage izy in sy out ty zany somary mifaussé information any zany raha mbola tsy zatra ny animateur zany de mandrapaha zany alefa ohatrany hoe ohatrany hoe stop motion zany le izy hoe bon nanomboka eto izy 1 de eto izy frame 2 de mety hoe raha au milieu zany izy de ozintsika hoe eto tokony eto ohatra de lasa mahazo tsika zany à peu près ohatrohatr'izay de bien sûr lalintsika kely izy rehefa mbola ataontsika anio aloha mandrapaha de ny réglage ahitanareo an'izay zavatra zay matetika tantereny efa novainy zareo le izy io zany zao izy lasa mitombo zany zao le clé d'animation atao ambany ato zavady de atao anatin'ny animation de ty tangente ty le izy raha izy io zany zao ahoana moa zany par défaut izy io spline ave tsy tadiko sa auto angamba de auto ohatran'izao par défaut ny anaty maya de nanaovako anazy teo clamp de lasa mipotra ato ambany ato le step zany hoe avant et arrière zany izy de lasa tapatapaka foana zany lay animation de ny zavatra tsara am'izay fotoana zay mba rehefa zany nareo manao an'ilay motion trail editable motion trail zany de mba contrôlable le izy fa tsy hoe sady efa misy an'ilay tangente automatique an'ny maya no ao no mbola migalère amin'ny ino ty de nefa nareo mbola tsy déterminé tsara lay ino ty vitesse d'animation ohatrohatry zany donc tsara aloha izy alefa ohatrohatry zao de ohatrany hoe manao stop motion mihitsy nareo zany hoe alefa nareo tsikelikely mihitsy le izy manao zavatra zany contrôlable fa tsy hoe zay alehany eo alehany de lasa lay maya ndray no maîtriser nareo fa tsy nareo maîtriser maya fa rehefa any amin'ny farany zany tsika rehefa afapo tsara tsika hoe ok mety tsara zao étape iangan'ilay perso zao de zay nareo vao mamadika anazy ho version automatique de réglena tsara am'izay ny tangente am'izay fotoana zay ok ok ya de inona koa ouais de mety anomboka amin'ny anona zany tsika anao zavatra aloha tsika manomboka amin'ny tsotsotra zany le tsotsotra tiako tenena zany hoe alohan'ny anaovantsika zavatra compliqué be zany amin'ny animation de aleo le izy lefatsika tsikelikely aloha ny début ny zavatra ataontsika sady mivérifie antsika le fonctionnalité de ohatra hoe ataontsika 1 seconde ohatra zany zao le animation ny to baolina kelyntsika eto de ho an'izay tsy mbola mahafantatra de S ny clé d'animation ny nino ty manao miajouter clé d'animation amin'ny maya zany hitanao tonga de lasa misy clé d'animation vaovao ato de bien sûr lasa tonga de naactiveny daholo izy rehetra fa tsy de tena zay le zavatra tiantsika hatongavana fa mitenitsika hoe normalement zany zao reto ihany zany zao no misy clé de lasa hoe misy fonctionnalité zay le izy hoe reto ihany no afaka asina animation clé d'animation donc inona moa iny zavatra iny lock height bref tsy manino de ataontsika avy ato le izy de am'izay mba tsy feno clé d'animation boboka betsika nefa zavatra tsy miasa kory mala atao iny translate z lay makany tsy ilayntsika zany fa ny zavatra ataontsika soit le izy mirebondir sur place soit izy mandroso matetika manko ny ino ny début an'ny formation zany de ty ohatra mibola kely ty foana zany nampiasain'ny olona tsy zany fa misy ity zany représentatif kokoa zany an'ireo principe d'animation mora kokoa na zany azonao tsara hoe squat and stretch zany tena miriritra sy ohatrohatr'izany le izy fa raha ohatra hoe tanana zany eo de ahoana fomba anaovana squat and stretch beaucoup plus sarotsatra ho an'le olona mandray zany le izy de zay mahatonga antsika miainga amin'ity boribory ty koa tsika introduction nataontsika de aleo manao zavatra tsotra tsika tsisy tsotra afa-tsy mibaolina bon mety afaka manao zavatra carré fa
mety tsy ho représentatif lay squat and stretch ho ataontsika rehefa eo. Ok, zay zany zao no ataontsika anao loupe zany zao tsika loupe d'animation nito baolina kely ito, de zany hoe manomboka eo amin'ny frame 1 eo amin'ny frame 1 sy ny 24 zany izy no tiantsika hitotona, de am'izay fotoana zay raisitsika lay atao anatiny ay tsy tokony any ivelany kamina vazaka anazy, de ataontsika hoe eo amin'ny frame 12 izy ohatra makamaka bana, tsy ataontsika mahay misaoty be koa izy fa lasa tsy boko eny tsy manina ka tsy mampaninina. Ok, ataontsika hoe eo, de araka le antsika teo verifientsika zao zany zao ilay loupe d'animation tokony ataontsika, de anisan'ny principe d'animation ny principe d'animation voalohany tsara ho jerena de ilay squash and stretch. Squash zany ilay mifotetaka sy ilay mirirotra miakatra, de maka an'ity clé atao ambony aty ndray tsika de ozintsika hoe rehefa eny ambony izy ozintsika ajanontsika ohatran'io normalement 12 naovako anazy teo, fa rehefa de rehefa eto izy mifotetaka de zany hoe au milieu zany izy tokony nasiantsika saute calcul izy, mila jerena ilay valeur hoe moins 0,55 nataoko tato de iny ihany koleko ato mba sûr zany hoe zavatra manao loupe zany no ampiasaintsika eto. Donc alevantsika aloha ty manko zany zao mbola pop zany zao le objet, donc mety amintsika zao style zao ohatra. Ok, verifientsika any izy agnatin'ny graphe editor anao manomboka efa miheteritery lay interface tsika ty alaina time slider non time slider oula ay le souris-ko mihitsy ke no miraikitra time non tsy time slider ino zany zavatra ataoko zany status line toolbox miala commande line miala shelf miala help line miala zao izantsika maivana be zany interface tsika. Ok, ya misélectionne zany tsika ilay zavatra tiantsika hiova valeur, ok de lasa mahazo an'izao zany tsika. Ok, ty tsy mila mihetsika ty, donc le sorintsika daholo lay valeur ao anatiny, ito ambany ito no mitondra anazy, de misy an'ireto zao no hitantsika, de ataontsika hoe au milieu zany izy tsara aloha tsika manana motion trail fa lasa tsy hitantsika azy moa zao le hauteur an'le izy, donc naovantsika anazy sélectionnentsika lay contrôleur ny fitsambikinany de atao anatin'ny visualize ty izy create editable motion trail, eo zany atantsika hoe manomboka eto le point voalohany de ery le 12, donc zany raha ohatra anao au milieu zany tsika ohatra de ataontsika quelque part eto izy, bien sûr mbola misy an'ilay principe manaraka indray hoe time in moa zany tsy haiko na time in izy in sy izy out, fa ataontsika au milieu aloha izy amin'ity, de après tsika manova anazy averintsika eto ohatra izy, zany hoe raha ataontsika play lay animation zany de lasa mahazo zavatra ohatr'izao tsika. De araka ny teneniko anareo teo tsara ihany ny le izy atao stop aloha, mila mizatra mihitsy fa lasa ilay mouvement clé zany, mouvement clé lay ohatra hoe mouvement intéressant anatin'le zany lasa tsy ino ma ty lasa tsy voacontrôle, de lasa manao fataritsika, donc lasa aloha ty ataontsika eto quelque part eto, dia miralentir kely ohatra, de rehefa miala izy somary miralentir kely koa izy eny ambony ohatra, essaye awary.
Ok, ok. De rehefa ilay misaoty miakatra ambony iny izy a de ataontsika manatona kokoa ohatra verifiantsika. Mhm. Ok, verifiena tsara, mila mi-contrôle antsika fa sao de lay araka teneniko teo lasa lay logiciel indray no mi-contrôle antsika, maîtrisena tsara le zavatra atao, de mety hoe miakatrakatra kely. Aha. Ty fonctionnalité ampiasaiko ty a, ohatran'ny amin'ny Photoshop ty hoe manova an'ilay échelle le calque ito carré carré kely ty zay région tool ozy. Mhm. Donc vérifiena tsara lay courberan'ilay izy à peu près ataontsika hoe mety zao. Ok. Ah, ok, rehefa ohatra hoe non mbola tsy afa-po ke antsika, za sika teny hoe afa-po. Ok, aha, donc étape numéro 1 anao laisse quoi zay tsika am'zao a, de étape 1 ozy a, ndraso aloha ohatran'ny hoe tokony ho hita ihany le sasany alô am'zao. Donc étape 1 ozy a, fitetaka izy zany hoe na izy makabahana na izy lay satria manko loupe ty zavatra ty dika zay ohatry ny hoe fa mi-prévoir zany tsika hoe teo alohany io zany efa latsaka zany izy de tsy maintsy manana an'lay effet de rebond zany a, de après an'io a, eto izy ilay ataontsika hoe manararaotra an'lay stretchany izy zany, de eto ndray izy tsy maninona mbola azo lazaina hoe ok ok fa manomboka efa miverimberina lay paoziny, de eto izy ataontsika an'izao hoe non efa tafiverina izy zany, zany hoe asiako genre an'iny courbure kely zany izy mba tsy aminaminaina an'ilay animation. Donc au début zany izy misy accélération de rehefa eny ambony izy miralentir kely de miverina milatsaka indray. De matetika ny objet raha vao maivana izy a de elaela izy mijanona eny ambony, fa raha vao mavesatra ny objet de vetivety kely zay tonga de miverina milatsaka izy. Donc ny antsika io zany zao raha ohatra hoe jerena ataontsika play ilay izy a, de mijanona eny ambony izy a, misy fotoana izy mijanona eny ambony elaela kely. Zany dam 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 bref. De ny antsika moa zany le farany tonga de misy accélération be le zay mahatonga anah tsy kitihako mihitsy iny farany iny fa on va voir rehefa ho adoucissentsika am'zay le courbe rehefa eo de hitantsika hoe mety sa tsy mety zany zany orientation ana courbe antsika zany. Ok, de rehefa eny ambony izy a, de miverina latsaka indray. De matetika koa nataon'ny olona vao manomboka izy tonga de efa ataony oy azafady, de efa ataony mi-squash, fa bon tsy de tena loatra le izy fa mi-stretch moa zany e. Fa ny anazy zany zao averako elela kely zany hoe efa izy efa akaiky latsaka iny zany a, ary tonga de anaka tsisy. Zay napitsika kely clé d'animation. Eto eto ve? Verify. Pakarina kely zany. Le izy aloha hatreto tsy de tena misy hoe anona exacta fa presque ny ino zany? Filine moa zany mitondra anazy fa tsy de tena hoe misy eto ngamba izy no ataontsika. Fa am'izay fotoana zay lasa aty ambany ty ndray zany no ataontsika mirirotra. Donc asiko clé d'animation ty de eto atsika makany de ilay eto verina izy ao aizy eto e bon 0 0 voilà. Raha amintsika am'zay zay mbola tsy misy verka mafy loatra le izy. Donc pak de midina
atsika kely any zany izy. Non. Peut-être eto no asiako clé. De eto manomboka maka kely. Ary verifiena zany rehetrarehetra zany. Ratsy be ilay faharoa. Non. Leo izy tsy ampiasaintsika. Ho an'ny cours androany tsy ho ataontsika ela be ilay izy fa mbola misy zavatra enjehina zay rehefa avy eo. Donc raha hoany raha mbola azo atao aloha dia après raha misy fanontaniana dia valiko miandalana eo ihany. Eto koa izy ohatra ampitombotsika ilay valeur ohatra raha ohatra ka tsara. Bon, ça passe pas. Ilay midina angamba tsy ataontsika mafy be ilay aloha tsy maninona. Angamba tsy ataontsika mafy be. Ohatr'izay koa elahy. Misy ohatran'ny frame miraikitra kely fa hitantsika izy rehefa manao anazy rehefa atsika paka ity zany mila ampiana kely. On va voir ça. Arc ela be ho ataontsika automatique amizay ary izy dia vérifientsika ny courbure rehetra. Raha ny marina zany rehefa manao an'ireny bon sy bol ireny zany dia matetika kely ty ato amin'ny voalohany sy farany ty, zany hoe zao ilay tiako tenenina. Oy saloha tsy medy nandy. Pas automatique. Pitehako mihitsy. Bizarre, manina tsy medy izy. Ok. Indray ny delirany te. Ok. Magaga zany tsy fô nanjy tsy mety. Tena tsy manaiky mihodina intsony ilay izy. Ramantsika hoe ty ve mihodina? Non. Anahirana maya. Donc darany anazy zao tonga dia esoriko mihitsy reto. Dia aleoko ara micontrôle an'ilay maninona koa ty e. Sérieux? Sa maya 23 indray maditra io. Si tena tonga dia verrouillé daholo ny zava-drehetra. Mety misy motion trail dia lasa gafy izy. Esoriko mihitsy iny dia verifieko tsara. Translate wise. Rotation zany kosa tsy miasa zany atanatin'ilay zavatra ataontsika. X, Y, X miala. Z koa miala. Y. Ok. Bizarre. Teo zay izy nidongo be dia zany hoe lasa mety indray. D'accord. Ok, manomboka efa mahita an'ilay animation fluide kokoa zany zao tsika zany zao. Dia lasa ohatrany hoe zany lasa kasiatsika.
lasa ohatrany hoe motion blur tapoka zany lay squatch and stretch rehefa ohatra ka hoe tsara fitotona ao anatin'ilay fotoana mahafinaritra aminazy izy. De bien sûr afaka ataontsika miverimbera zao zao mba ahafahantsika manohy animation makery maketo am'ty any ty fa nitretiko manko hoe miala veto lay bonhomme kely de misaotisaotisaoty izy de maka bany izy eto am'ilay trampoline de misaoty ambony be izy de tokony ho tonga ety ambonimbony amin'ny faratapony aty. Ok, de ok azo lazaina metimety ratsy aloha zany zao de ny zavatra tonga de remarquable be de io rambony io rambony io ataontsika l'animation. Ok, de rehefa eto izy ohatra tonga de asitsika clé d'animation daholo reny. Ouais ok, de satria manko loupe izy de donc ny farany sy ny voalohany zany ataontsika mitovy de rehefa ilay eny ambony izy de tokony ohatran'izao zany zao de asitsika activentsika ilay autokey aizany autokey tanatin'ny truc tany ambany tany izy ay ok fa active ake zay de rehefa eto izy bon aleo tonga de ataontsika aleo désactiveko mihitsy aloha lay clamp nganeka tonga de active izy. Ok, ala veto izy de ataontsika automatique. De rehefa eto indray izy de mitohy makary satria milatsaka donc izy ireny toko de niaraka daholo ny ok rotation anankiray ny ilayntsika. Donc raha ataontsika basiquement zany zao izy ozy izy hoe miainga ozy de lasa bizarre be le izy fa décalentsika kely izy on va voir raha mety lay fikafika. Non de misy an'ity ndraiky koa zany eto misy an'ity fonctionnalité indray lasa aloha andramantsika hoe makany aloha ve mety aminazy sa makany ariny. Voilà, makany aloha zany mety. Ok, ay non andramantsika ty arina indray jere video de efa tsy maintsy ay zay ka mahihany manahirana mihitsy. Ok, non any aloha eto hoe tongama de en fait rehefa anactiventsika zany zao ity courbe ty zany zao en fait reto visualisation an'ilay fitohen'le courbe raha ohatra ka hoe ataontsika amin'ny loupe le izy de eto zao tsika mahita hoe lasa misy an'ity ohatra ny tendrombohitra kely ty eto zany hoe tsy mety zany zao ty eto ty fa ny tsara ohatra amin'ny loupe le izy de tokony manao cycle na sinus moa zany sa cosinus. Donc raha izao zavatra teneny dikan'izay ity farany ty zany mila mahitsy hitanareo am'izao ny toy an'le izy de ty voalohany ty koa mila mahitsy à peu près fa ny olana tsy izy rehetra niova fa anankiray ihany neny délire amayazy. En tout cas aloha raha amin'ny tontolon'ny animation aloha zany mahayaty mbola izy moa zany ezahan'ny olona atao référence satria eto bien sûr efa be de be ny logiciel 3D tena hoe mahavita zavatra tsara sympathique amin'ny anazy satria na ataontsika hoe tsara ary zany izy manana ny lesokony ihany koa zany izy fa ny forceny aloha de tena mafy de mafy izy. Ok andramantsika aloha manatsara fotsiny fa tsy de tena hoe on va voir hoe voilà fa mety ilay izy miletika any ambany ngamba zao tsy mety amintsika. Donc ahoana no vantsika an'io izy rehetra ho ahitatra jerentsika
tsika raha mety tsy zavatra ataoko zany. Voilà. Fa nazana tsy zany a, iny tokony hoe mbola mitohy lavalava foana fa tsy tonga de kipafy. Fa nazatsika anio sa treneko ty zany. Asiko manao clic droite za ho an'ilay courbe rehetra zay tonga de miara sélectionné daholo izy rehetra am'zao. En fait zany courbe mifanindry izy jereo fa misy kely be dia be ao ambadika ao. De rehefa miara sélectionné anao de izy ray manontolo iny no rehefa voasélectionné moa izy rehetra de afaka manao clic droite de misy hoe insérer que au lieu de hoe anao insert que ty zany de afaka atao ato le izy. De araka ny teneniko tao a, dommage kely mahafa lasa mandeha tsirairay foana le izy. De lasa anao clé d'animation tsirairay indray tsika zany. Ok ary. Misy an'izay tangente automatique zay a fa lasa hoe aleo tonga de zay no ampiasaina fa lasa miverimberina le zavatra ataontsika. Normalement hita izy ito, voilà. De zany hoe rehefa ampiakarinao ambony le izy de lasa manaraka automatique ilay courbe. Ty ngamba aleo toy atsika makery. Ok. De rehefa tsy kelenina izy de mety ndray. Bon, vérifientsika raha mety. Voilà. Voilà, bon. Lasa miletika any ambany tany moa zany izy fa corrigentsika iny farany iny a. Rehefa eto izy a. Verentsika asina clé d'animation indray. De izy rehetra firy ny valeur an'ity. Ataontsika eto a. De ty tsy mahazo miletika. Ok. Non. Lasa very le izy. Ok. Ay. De rehefa milatsaka izy zany, paf, de mba miraikitra amin'ny tany. Wow, misy ohatrany bonse kely ary bon. Coïncidence kely mahafinaritra fa aleo ahitsika izy. De ito koa ahitsy satria lasa mitraverse izy raha vao tsy izay. Ok. Vérifier. Ohalako tolo zay. Indray zany zavatra izany. Moka ty le mikimaky fotsiny ty de miala lay. Ok. Visualisentsika zany izy zao a. Ty de ty de reto. Ok. Zao zao ny courbe azontsika lasa tendrombohitra kely izy fa on va voir raha mampivoaka an'ilay effet tiantsika hatongavana. Voilà, voilà, mahafinaritra. Ok. Ok, sympathique kely. Tratrantsika ve ty animation ty androany. Raha ny azoko ny atao aloha de tena hoe tonga de vitaitsika androany daholo momba ny ity a. De ny exercice peut-être hoe manohy kely nareo fa eo tsika mahita anazy. D'accord, pank, ok. De anisany zava-dehibe zany rehefa manao loupe de tsara affichena foana ilay courbe avant et après am'izay fantatra hoe tena mifampiditra tsara le izy fa tsy hoe za monko zao hoe décalé zao misy anankiray sy mbaiko zany zao ty ohatra. Lasa aloha tsy ary ty automatique non. Ty zao ohatra hoe sy mbaiko ty voalohany indrindra ty. De jereo fa lasa misy an'ity cassure ty eto zany hoe tsy mitohy zany izy fa tonga de hitanareo zany hoe pop l'animation raha vao après an'io. Franchement ohatrany jeo ohatrany hoe tsy hita maso any izy eto. Bref, fa le tiako tenena zany hoe tsara mahita ny visualisation ty courbe avant et après ty de mba fantatrareo hoe wow tena mifampitohy tsara zany zavatra zany. Ok, inona koa? De
ho cacheantsika aloha ty de ho azavaiko anareo lay zavatra tiako atongavana ihany koa. Aleo créentsika sphère. Ok, be loatra ny sphère zao. De anandrana zany tsika animation eto manao zao pank 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 de makapana de makany ambony any on va voir ataontsika hoe 10 secondes ve tsy efa mba ampy sa lava be zany 10 on va voir. De anisan'ny réglage tsara jerena foana koa rehefa hanomboka animation maya de lay tsy cache fa playback speed. Rehefa manao simulation zany de matetika reto anankiroa reto no ampiasaina soit zany izy ohatran'ny hoe play every frame free na ohatra hoe play every frame max real time ty fa rehefa animation tsara hito no ampiasaina zany aloha de am'zay sûr fa hoe forcena automatiquement ohatran'ny hoe mijanona 25 fps ohatran zany izy. Ny antsika raha tena marina ohatra hoe animation de tokony 24 tsy mampaninona zany fa 25 boka le izy teo. Ok, de anarana an'ity zany tsika tsy hoe time lapse moa zany fa levantsika rapidos aloha de vérifientsika hoe mety zany zavatra ataontsika zany sa tsy mety. Animation ok auto ok ataontsika hoe au bout de 10 frame ohatra izy de manomboka aketo. Veritsika mety fa lasa délire be le animation clamp step. Aleo asiantsika hira aloha entre temps hira sisy licence free. Am'zay mba ao anatin'ny vazovazotsika no manao anito animation atikely vetivety. Like the smoke in my lungs, you got me feeling so numb. Oh, all I felt was you. I was out of my mind. You were killing me Ganeka enonareo any le izy. I know it's that I think of you. I'm losing sleep. I don't know what it is you do. Anisan'ny hitako hoe lesoko kely ho an'ny androany zany ny ankizy zatra ilay miconnecte en direct amin'ny Facebook fa tamin'ity aloha tena ataoko fananiana mihitsy natao sur YouTube le izy satria tsara kokoa manko ny archive raha ohatra hoe sur YouTube mba tsy mijaly ny résolution ohatran fa ao amin'ny Facebook le izy lasa miparitaka lay sary. Lasa tamin'ny farany teo zao lasa mijanona 720 le izy nefa tsy manino. Ok, donc étape 2 izy ataontsika eto. Azotsika tac tac tac. De à l'instant nanaovako anazy fa tsy de tena hoe misy zavatra rahako ya ok eto zany izy. Ok, verifientsika kely lay taratsika.
izy zany tsy ataoko tody eo amin'ny arivezana izy fa mba ataontsika cinématique kely mahafinaritra izy. Ok, azonareo lay tiako atongavana. Donc tia empitrempitrako ihany. Ok, de tsy hadino ay moka ilay tsy manino. Ok, ok. Fiaina rahantsika hoe raha am'zao état zao ve izy gosy. Araka Vai. Barca. Peraí. Fica. Allez. Satra lecture amin'ny espace. Donc ouais. Oh là. It was. Ok. Fena farany a. Ok. Mijery ny terminalisme za teo iny hoe malaky loatra na lent loatra. Ok. De lasa tsy maintsy nakisaka ilay izy. Hitanareo moa zany zao ito outil manaraka ito indray rythme indray ny anarana. Zareo tena zay mitsy araka ny teneny zay hoe manalava na manafoy an'ilay elanelana entre ny keyframe zany izy. De ny fampiasana anazy mi-cliquer deux fois anareo voalohany, zany hoe ty zany ohatra hoe voalohany de mi-cliquer deux fois anareo manaraka, de raha ohatra hoe ireo ihany clé ampiasainao zany de skeleny tsotra le izy, zany hoe tonga de ilay chaine ray matory zany no skeleny miaraka. Tiato ty moa zany bien sûr io zany no skeleny, de afaka akisakareo koa izy hoe akisaka gauche droite ohatra hoe ny zay ohatra zay, de tonga de ilay totalité no miova. Fa raha ohatra ka asianareo ampinareo anankiray zao ohatra eto ka akisakareo de ito atao anatiny ty ihany zany no mikisaka, azonareo de lay eo aloha zany lasa figé. Ty zany zao lasa figé zany zao ilay atao ampovoany ny espacement entre ny temps, fa ity no manalavitra, lasa manalavitra zany zao ty zavatra ty. Bref, azonareo tiako tenenina.
Moa tena mety moa zany tsy maintsy manandra anazy de eo no ahitanareo hoe oay tsara zany fonctionnalité zany na ohatrany tsy haiko ny fisen'io normalement aloha zany ito fantatry fa misy anaty ohatra hoe anaty cinéma 4D sy ohatry zany zao ty zao misy de ito lattice déformeur ty moa koa ohatra misy tsy tadidiko to voalohany ty c'est sûr zany standard ty tonga de hoe sélectionner clé anao de akisa clic milieu zany manakisaka anazy de ito faharoa ito insert keony bon za moa zany normalement mazava ho azy misy de sinon la plupart reo andrakandramy tsirairay fa tsy afa-tsy manandra anio de ok zay zany zao navatsika anazy de ho vérifientsika ilay courbure raha manaraka ny atsika ho transférentsika am'ilay anankiray rehefa eo ho hitanareo am'zay le izy hoe en fait mety ka le any misy fonctionnalité tiako atorina koa manko donc ok sao de misy licence zany hira zany ka hijalitsika ay no copyright ok donc ok avadikitsika normal am'zay ilay tangente voilà avatsika aloha tsiponitsika petit à petit et ohatra zay izy vao asiatsika motion train ahitantsika tsara hoe eto ny milieu lizy na etsy ohatra de zay zao mbola ana foany ty averiko am'lone am'izay ty d'accord voilà satria mbola tsy nisy clé d'animation zany ny auteur zany teo auteur Y de aleo asiatsika clé daholo vérifie fa tsy nandray misy fanakaiky ohatr'zao ny clé de esorina raha ohatra ka manahirana de eto koa izy insert key esoriko lay eo alohany ok sinon afaka averinareo izy de averina amin'ny snap donc mandeha de eto ohatra ouais ok somary ataoko un tout petit peu mandroso kely izy de firy ny hauteur an'iny 4 ataoko copier coller izy de rehefa eto verenako asina clé indray mahafantatra hoe mitovy zany à peu près lay nanasiko anazy teo falasany akatra izy resitsika zany dia eto lay manaraka mila soskely sady diso mety hoe alatsakitsika kely ilay manaraka zany hoe manao effort moramora izy de mia mafimafy de mia mafy satria ambonimbony lay toerana ilatsahana donc ataotsika hoe atreto zany aloha forcetsika aloha verifientsika hoe tsara sa ratsy ilay animation donc tsy maika mihitsy zany tsy mikoropaka manao anazy fa alefa tsikelikely mihitsy izy de matsika raha mety normalement reto out non
tsara fa rehefa mitotona zany tsy misy hoe f zay vao miakatra fa tonga de mipoaka. Donc reto telo reto zany zao vakina lay tangente lasa ndray misy motion trail ndray tsika de mijaly izy. Bref ataontsika hoe atreto zany zao aloha ekentsika. Donc thickness nao sao de misy réglage ato ambadika ato show intendent show out jerentsika aloha sao de mba réglable kosa le izy au lieu de tena hoe tena isupre n'lay oy aizy andramatsika raha mety non tena tsy maintsy supprimena zany raha motion trail. Donc ito manuellement zany raisitsika asary dia rehefa miaraka am'lay perso kely izy refeo de ho asitsika animation miaraka amin'ny rambony moa asitsika animation an'lay lay ino moa ty squats and stretch. Ok andramatsika ary zay rehetra zay allons-y. Non fa mety izy fa fohy loatra tsy mety ndray sa lay hauteur no ambany loatra tsy mampisy motivation ozy ay zany ohatra de ohatra ambony de ny tangente zany mila bogosy tsara. Donc ok ambony loatra ok 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 firy ty valeur ty y4 ouais 50 à 70 et ouais non on va faire les 4 rehefa misélectionne clé de l'émission tsika de matetika misy anreto valeur reto mipoitra ato zany hoe xy ozy zany hoe xy par rapport amin'ito ity tableau ty zany fa tsy hoe ao anatin'le chaine zany hoe ny hauteur an'le izy zany zao ny hauteur an'lay lay point zany zao de lasa hitatsika hoe 5 et quelque de zay ty tena ty 5,1 ty. Ok bon aza maika translate z ok donc iny koa esoritsika daholo reto de ataotsika linéaire eto ary mbola ataotsika linéaire position z amizay izy tsy mikisaka ak de etindray izy no maka bana makatsy alefatsika tsikelikely fa manjary nahirana mitena tsara aleo tonga de le izy misy ny ampiasaitsika avelantsika ty fanalolovatsika référence tratra be zany zavatra zany mitefa adiny rosa ady zay. Donc navatsika anazy
mety mitsy animentsika fa lasa very ilay enthousiasme mahita ny an'ilay animation donc miala ok tona zany mbola tsy ampiasaina tsisy avantsika daholo clé d'animation an'ilay animation teo aloha donc asarintsika vérifieko sady mbola misy ok donc ohatsika hoe izy eo disy izy manomboka miala dia au bout de 30 izy tonga eto ohatra donc verifitsika ilay test ok donc izy misy clé d'animation right ok ndramantsika linéaire aloha raha tonga dia mahafapo anazy never once tangent on active keys look show tiako affichena ny courbe rehetra time auto show résultat bref tsy manino ok tsy maintsy atsika direction saoty zany izy donc eto izy eto d'accord ok verifitsika raha tonga dia mety ela be loatra ok ok tak 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 iskara tsara tonga dia asitsika clé d'animation isaka mihetsika koa ilay ambony kely
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Iko be zany iry zany. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. We'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Bien. Savannah. Okay. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the Okay. world, Savannah. Let's all take a Daisy. Savannah. I'm coming home. Makavahana kely indray izy. Donc roatra 10 frame ny tato 30 40 50. Ok. Et atsika linéaire foana. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Oi. Back. Aha. Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Ok. Donc déplacement Z. Non. Za mapitraky zany. C'est quoi les olana? Linéaire rehefa. Ah, ok. Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel
ty ve? Ok, donc translate why. Certificat clé, certificat clé. Lançou le piège. Satria trampoline ilay izy donc tokony mihevitra. Oy, fast. Non. Atombokisika eto izy fa lasa ela be vao mandeha ilay animation. Amizay ino ty zao ty? Tangent length. Oi. Unify break. Efetsika raha afaka hitatra. Pourquoi? Tenilo anie tsy afaka miala ty lock tangent weight ty. Tokony miala ty mba ahafahantsika manampy na manena an'ilay izy. Ataontsika manuellement zany izy rehefa manahirana. Donc c'est indray ny motion trail. Ok, voilà, miakatakatra ihany. Zany hoe elaela izy zany ny ambony. Donc oy, mafy loatra. Ay, non, ty voalohany ty tsisy. Satky. Marina hoe misy izy inona sy izy out ilay izy fa tokony ho fohifohy fa tsy tokony ho lavalava fa tsy hoe vedety kely dia milatsaka izy. Donc lasa miova zany ny endriky n'ilay courbe-tsika. Fery zany aloha caché. Voilà. Ok, apitsika. Ah non, aloha tonga dia ataontsika ny nito. Donc araka nito ahitana ny oy zany misy aha. Donc ok, izy hoe
attention. Ouais. Ok. Et veto. Eto izy mafimafy, farany ambony izy ambonimbony, tsy mbola ataontsika ambony be zany ilay stretchany fa atsika moyen moyen, fa eto amin'ilay faharoa izy zay vao lazaintsika hoe mbola azo atao ary hoe somary mandroso kely aloha, ohatrany hoe tena fa hisaoty makany aloha zany izy. Donc ito midina ambanimbany indray. De tsara ny visualisation ana courbe zany lefa tsirairay fa tsy ampiarahana le izy fa matetika lasa mahavery raha vao ohatra hoe tonga de izy ohatra hoe valo zany de tsy fantatra intsony izy an'izy amireo fa bon de toute façon ny andry zareo zao eto nasiny couleur le izy hoe maitso, manga, menamena fa mba organiser ny asa de aleo alefa tsy moramora verifientsika zany résultat zany hoe ouais tokony efa saoty zany izy amin'ny faharoa iny. Voilà. Ok, tac tac. Mitara loatra ilay eto. Ty zany alefatsika mbola makaty any. De voilà. De igny raha mitady andeha aloha iny mila corrigena kely. Aty ve asy zany ohatra hoe voilà. Ok, ohatra bizarre ny partie regny. Mety hoe mafy loatra. Ilay y apekarintsika translate. Fanakaiky. Ok. Sa ataontsika misaoty inefatra izy. Ok. Pak 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 pak. Ok, azoko le olana. Sa manana intention moa ohatra hoe lasa miraikitra sur place le izy. Fa ito zany ho arosontsika kely. Ok. Ito zany no ataontsika eto. Voyons voir ça. Ouais. Mety ratsy. Tac. Mitsika kely farany izy. Tsara angamba ty atao automatique.
zary indray iny. Mila miakatra. Ouais. Donc mety somary mandroso kely dia rehefa izy tsara dia mitray ihany. Donc ty zany miala miala. Fiena, ok. Tonga dia zero.
ty Hmm. Fa en résumé zany animation zany de io resaka jeu ana courbe ihany le izy ka, courbe de donc zany tsara ihany nareo manana an'lay principe efa tsy hoe atao par cœur moa zany fa mba efa arakarakinareo daholo. Okay. Aha. Okay. Okay. Mandeha de mandeha fotoana fa ho résumé antsika ilay izy ho chaine casentsika daholo reto. Aha, trail caché. Donc mbola tsy vitantsika moa zany mazava ho azy ny animation ny rambony, misy makimaky zay ao fa jerentsika raha okay. Raha ho atoroko anareo vetivety. Aha, aha. Okay. Okay. Okay, sitsika pause de 5 minutes aloha accéléreko vetivety an'ilay animation an'ilay rambony de rehefa avy eo tsika miverina eto manao ny conclusion.
the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to turn two, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go. Each time I hear you say, this is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. The rhythm of my life. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. This is the rhythm of the night. I took a break and I'm still tired. I went away, doesn't feel like it. Holding my breath while I kill time. Almost like questioning real life. Cause after you've done it and done it again, the results only showing the same side. You wonder what's happening, why is it working for others, but I'm only stuck in the struggling. Yeah, where does it start and where does it end? Who is an enemy, who is a friend? What is the purpose I'm working to get? Something that's gone when you're turning your head away. Life's short, how do I know what is right, wrong? Making moves there for all I know would change things, got high hopes. I got lost on the way, I can't go back now. I got lost on the way, I can't go back now. I'm sitting for hours just getting it down. I'm admitting that I'm overthinking it, wondering if what I'm doing is killing me. Never been able to cut out the middleman. Thoughts I could never repeat, but I know where they're coming from now. Look around, all the change that we're making, and look at the lives that we're changing. See, I wouldn't change it for anything. Taking them with me. They gave me a reason to wake up, I needed it. Now that I've got all these people that are listening, when I was dealing with feelings that I couldn't put out to the rest of the world, they stuck by my side through the thick of it. Yeah, you know who you are, there's no need to mention them. I've been my worst fear from the moment I woke up to right here. Conversations that gave me the wrong tears. Yeah, I needed to know I belonged here. When I looked around, everything's so clear. What I'm doing is coming to life. I put in the work and I'm sleeping at night. I see how it goes and we're doing it right. I got lost on the way, I can't go back now. I
been telling me? What am I chasing and what is ahead of me? Haven't been working as hard to be told that I cannot do this. Put in everything, every last energy, fighting myself till I've got it on paper. I read it and throw it away and begin it again. Ho ataontsika play blast izy de résolution non custom et 920 pas 1080. Ny play blast zany bien sûr afaka ataonao amizay résolution mahafinaritra anao raha ohatra ka mazososo anao ohatra manao rondine fa tsy ndraiky ny miaraka koa raha mahafinaritra kely somary asitsika occlusion ambiante le izy de zay vao ataotsika play blast. Voilà, nahazo ny animation kely tsotsotra ouais aza mikora daholo zay zany ny animation any androany mbola be dia be ny zavatra tokony anarana ao anatin'ny animation maya fa ajanontsika eo aloha ny androany. Amin'ny rapitso le zany fotoanatsika rapitso initiation za sa introduction namana manontany personao zany le odiny tsy tena hoe ko hoan'ny question de phase tena antona zany tena mila mamboatra saina tsara mihitsy izy be
rapitso ndray zany rapitso lady fotoanatsika re mahazo koa daholo ary a de babay daholo